Mbola amizay lafiny politika izay hatrany nitondra fanampam-panazavana mikasika ny fanapahan-kevitra fanovana ny andininy fahatelo amby efapolo momba ny didim-panjakana momba ny fifidianana tanana sy mpanolo-tsaina ny teo anivon'ny ministeran'ny Atitany. Deo jerentsika ny sary. Fifidianana roa miaraka dia ny fifidianana tanana sy mpanolo-tsaina no tanterahana miaraka mandritra fifidianana izay nifaritana ho toto-tsaina ny faraiky amin'ny 30 volana Jolay ho avy izao. Tsy misafidy kandida tokana fa lisitra manontolo no hisafidianana. Antony izay nanapahan'ny gouvernemanta fa tsy ampiana sary sy anaran'ny kandida amin'ny bulletin tokana ampiasaina amin'ny fifidianana tanana sy mpanolo-tsaina hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny Atitany. Lisitra no hosafidiana amin'io fifidianana communal sy municipal io noho izany ny fametrahana kandida, sarina kandida na ny anaran'ny kandida anankiray. Ataontsika hoe zany hoe satria ny olona matetika dia miteny hoe tokony le tête de liste ny atao eo amin'le sary amin'le bulletin tokana. Raha izay zany dia lasa mivadika fifidianana olo-tokana ilay fifidianana fa tsy scrutin de liste ntsony, ataontsika hoe scrutin uninominal. Ny faharoa indray raha ohatra ka ataontsika hoe andao ary fa ho atao eo amin'ilay bulletin unique avokoa ny sarin'ireo kandida rehetra ao anaty listre, izay zany dia ataontsika hoe matériellement impossible na ataontsika hoe tsy ho azo tanterahana mihitsy zay satria maro loatra nisan'ny kandida ao anatin'ny listre tsirairay avy. Indrindra raha raisitsika ohatra ny Antananarivo renivohitra, ny olona tsy maintsy ao anatin'ny listre ny kandida anankiray, ny listre anankiray zany dia olona 520. Anazarana ihany koa isafidy tsangakevitra fa tsy tsangan'olona no ampiasaina amin'ny bulletin tokana, manasongadina ny lokon'ny atoko na vondrona na fikambanana mandray anjara amin'ny fifidianana tanana sy ny mpanolo-tsaina. Miroso tsikelikely tsika makany amin'ny fametrahana ny antoko politika ho maty alina eo amin'izay fitantanana ny raharaha-pirenena izay sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fitantanana ny raharaha-mbahoaka, ko dia manentana zany andreo antoko politika rehetra mba irotsaka amin'ny fifidianana communal io, izay fifidianana ataontsika hoe isan'ny zava-dehibe tokoa amin'ny maha-fifidianana eny fotony azy, ary indrindraindrindra hanaja ny engagement ny ataontsika hoe zany hoe ny parti politika rehetra mantsy rehefa namorona ny antokony izy dia nanao karazana engagement hanaja ny didy aman-dalàna manan-kery, voalaza ny lalàna ny teneniko teo hoe 2011-012 momba ny antoko politika izay fanajana ny didy aman-dalàna manan-kery zay. Mikasika amin'ny tsy miankina manokana dia laza ny teo anivon'ny ministeran'ny Atitany sy ny fanapahan-kevitra fa tsy maintsy misafidy loko sary famantarana izy ireo. Tsy mila maka fankatoavana aty amin'ny ministeran'ny Atitany izy fa kosany tsy azo ampiasaina ny ataoko hoe loko na ny emblème ndreo antoko politika efa misy zay efa nametraka ny emblémeny aty amin'ny ministeran'ny Atitany. Zay ihany zany tsy azo atao ihany koa moa mazava ho azy ny fampiasana ny lokon'ny firenentsika, le drapeau national zany ny loko mena sy maitso ary ny fotsy miaraka. Zay ihany na ny fampiasana ny sceau de l'État na ny fitomboka se-panjakana ho signe distinctif, zay zany tsy azo atao. Marihana fa ny zoma 10 Meo avy izao no faran'ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako fifidianana tanana sy mpanolo-tsaina izay atao ny 1 amin'ny 30 Jolay 2023 ho avy izao.